Amin'ny ankapobeny tsy ho ela intsony dia hiditra amin'ny taom-pianarana vaovao ireo mpianatra hoentina nomezana fahafaham-po ireo ray aman-dreny ary dia misy ny hetsika antsoina hoe back to school. Hetsika natao hanasongadinana ireo fitaovan'ny mpianatra entin'izy ireo hiatrehana izany taom-pianarana vaovao izany. Omena vahana ireo fitaovam-pianarana mandritra ilay hetsika back to school andian'ny fahatelo. Hetsika karakarain'ny orinasa Vima FM ary nisokatra androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto izay Mahamasina. Amidy mora dia mora tokoa ireo fitaovam-pianarana mba hanampinareo ray aman-dreny izay manomana ny fidiran'ny zanany amin'izao fotoana izao. Mampiavaka an'ity zany le prix zany tena mora tokoa. Olo ile entana zany tonga dia misy tadiaviny ray aman-dreny mpianatra sy mpampianatra daholo. Ary zay tsy afoza le client mihitsy zany isaky misy événement ohatran'izao zany dia tonga foana zareo miantsena. Fa isan'ny mampiavaka ity hetsika back to school ity ihany koa ny fanaovana komandy solosaina hika farany. Solosaina karazany telo no atolotra ireo mpanjifa. Misy karazany telo nafahana manao ny vente la commande na ordinateur eto amin'ny Techspace. Ny ordinateur voalohany amin'izany dia ilay ordinateur 15 pouces marque HP, misy lecteur DVD, lecteur graveur, wifi, misy ihany koa webcam, izigany ramany 120 ny dirany izay amin'ny vidiny 410 000 ariary ohatra ka anaovana commande. Manaraka azy kosa dia ny ordinateur HP ihany koa ny marque 17 pouces 2 giga RAM, corps vidéo izy io, misy lecteur DVD, misy lecteur graveur ihany koa ary misy webcam, misy wifi ihany koa. 200 giga ny RAM, 250 giga ny durany. Manaraka an'izay ihany koa zany ny vidin'izy io moa zany raha atao commande dia 650 000 ariary. Dia ny fahatelo moa zany dia ordinateur Dell. Izy ity indray dia 1 giga ny RAM-ny 160 ny durany ary misy lecteur DVD, misy lecteur graveur, corps vidéo, misy webcam, misy wifi, misy bluetooth. Izy ity indray kosa raha atao commande dia 500 000 ariary. Tsara ny manamarika zany fa 60% no aloha atao mpanaovana ny commande ary 40% à la livraison. Ny anisany mampiavaka azy mampiavaka an'izay rehetrarehetra zay dia eo amin'ny 60 jours eo no farafaharetany ny fanaovana ny livraison ny entana tsirairay. Saika hita ao back to school avokoa nefa ireo sehatr'asa rehetra izay amidy amin'ny vidiny mirary dia mirary.